Paulo Emilio Raolonarivo Solinavalona. Tonoantsika avokoa izay ny anarana zany, isato izay Paulo Raolonarivo. Miarabanao faly miaraba namana misy le Ralbera de miaraba ny teknisianina de somokotra tokoa de miarahaba ny vahoaka malagasy. Tsy akanavaka na ny eto an-toerana na ny ampitan-dranomasina zay manaraka tsy tapaka nyty fandarana eto amin'ny radio antsika ty. Tahiry Laminjatov sy Tojo Ranier Malala no misana lafiny teknika, Patrick Rakotinirina azafady dia nasanantsika rehetra mpanajana fiaridindika aminay eto amin'ny radio antsiva ao anatin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra ihany koa tsika amin'izao fotoana izao. Paolo Emilio Solinavalona Raolonarivo anarana tsy zoviana amintsika tsy hono zany a. Ny fampatarantsika azy dia Barala. Ahora tokoa ny eto Antananarivo no mirotsaka ny Barala. Ay, misotranao namana misy Ralbera fa voararany lalam-panorenana mantsy namana mpanao gazety. Ny resaka fanavakavahana ara-poko mbola voararany déclaration universelle des droits de l'homme, mbola voararany pacte international relatif aux droits civils et politiques. Fa ny olombelona raha mipetaka amin'ny firenena anankiray izy de mizaka le zom-pirenena. De malagasy za miteny eto fa mety handranitra ny sasany raha tenenina hoe malagasisme fa tsara piatsahivana kely fotsiny ny tantara. Zanaka gouverneur ny tena Raolonarivo Pierre zay taranaka Andriamanantany sy taranaka Andriamasina Valina ary taranaka Andriandrananto. Ny taolambaliny raiko de Aomboibe. Ary Andranonapela ny anaran'ny fahasandrazany io. Milevina amin'ireny izy fa ny rainy zay sarotra nahitana azy de ry amboatra Andriananahary eny amin'ny nanaovako fienianana tamin'ny fahasandrazana eny dadabe Naira Pierre no milevina. Zay zany Andriamanantany amin'ny rainay de mahazo Andriandranando amin'ireny benay amin'ireny dadanay de barany reniko satria gouverneur ny raiko de nafeky tena tany Atsimo tany de tany izy ndosy ny fahafatesana nanompo tany Atsimo. Dikan'izay zany natsaiko ny fitenenana hoe safiotra na inona fa za malagasy reny mbola tsy nangataka nationalité de misy miteny zay moa ny voizina sanandro eto namana Michel Ralbera hoe maninona tsy milatsaka any aminareo. De eto amiko milatsaka eto Madagasikara fa tsy nilatsaka any Afrique du Sud, tsy nilatsaka any Singapour zany, nilatsaka tany France, nilatsaka tany Amerika, fa milatsaka eto amin'ny tany razako. De misy tombony hoany ny mahabara ny reniko sy ny mahamerina ny raiko. Tombony lehibe zany fa tsy fantany sasany fa everiny sasany hoe olona viaiza. De tsy haiko hoe olona viaiza moa milevina eny tampotenovohitra eny raha mbola misy manadihady satria efa manomboka manahirana ny namana sasany manao propagande any fa mainty fony zahay de aza mifidy mainty. Zavatra salam zany manahirana namana Michel Ralbera fa le candidat na zay aloha tsy haiko fa nahazo tsodrano tam'izay tompony tanàna eto zay ny tena fantany tena tiako be ny fampidirana ho azy teo hoe Raolonarivo Solinavalona. Tsy haiko avy aiza zany anarana Solinavalona zany fa anjarany tsirairay mieritreritra fa zao fotsiny rehefa eto Antananarivo izahay de tsy milevina amin'ny fasambao. Fa kosa misy zavatra tiako fehezina, député de Madagascar Paolo Emilio Raolonarivo ilatsaka ho député de solombavam-bahoaka ny Madagasikara fa tsy solombavam-bahoaka na fiavianana foko. Oka hazavany resaka. Ary misy candidat ange any amin'ny tana 2 namana Michel Ralbera ny mpanakary Jojoby fa maninona tsy evokena le izy. Tsy tenenina hoe avy aiza koa zany Jojoby milatsaka eto Antananarivo. Fa maninona Paolo nitrikitrena de zay zany niary mahitany ireo mpifaninana. Teneniko hoe mpifaninana fa sy ennemi fa ry zareo makahy ho an'ny ennemi. Zay ny voiziny mpifaninana roa ny tena mivoy zay ao amin'ny premier arrondissement fa tsy teneniko hoe izy ry zareo fa fambanina toe-tsaina zany satria tsy ekeny lalam-panorenana ny fanavakavahana ara-bolokoditra fa tsy ururotina amin'izay ny resaka namana Michel Ralbera fa natongavany eto de anazava. Ny akamaroan'ny candidat zany tsy manana vina. Ny vinana député mantsy de tokony hoe mba manana projet de loi iray, proposition de loi iray izy farafaratsiny. De lalàna mahakasikina no kitihiny rehefa tonga eo izy. Triple casquette ny solombavam-bahoaka eto Madagasikara namana Michel Ralbera. Voalohany indrindra
voasoratra amin'ny lalaom-panorenana amin'ny article 69 hatramin'ny 79 ny tena asany zany solombavam-bahoaka zany asan'ny député de Madagascar zany de ny mandany lalàna manitsy lalàna de afaka manolotra tolo-dalàna. Zay ny tena asany solombavam-bahoaka fa mbola tsisy tao amin'ireo candidat reo miteny an'izay zavatra zay. Faharoa deuxième casquette de tsotra ao amin'ny article 86 sy ny 104 de ao ny teny ny antsona hoe rapport entre le gouvernement et le parlement. De ny tena malaza amitsika de ny article 103 namana Michel Herbert de misy an'ilay antsona hoe motion de afaka manao motion de censure ny député. De anatin'izay rapport zay manolotra politique générale de l'État ny gouvernement ary afaka manao proposition sy manitsy an'io ny député fa mbola tsy natao teto Madagasikara zany zavatra zany. UPG malaza io. Voasoratra ao amin'ny article amin'ny constitution zany zavatra zany. Afaka koa miatrika ny antsona hoe question de confiance. Zay ataony gouvernement zay ny premier ministre ny mangataka an'izay zavatra zay ny député anankiray. Fa tsy fantan'ireo mpifaninanareo mirotsaka fotsiny hoe inona ny tena irotsana zany de fa mirotsaka fotsiny zay. Ny solombavam-bahoaka tompoko de afaka manao commission d'enquête parlementaire mahakasika ny zavatra anankiray. Ohatra zao ny volamena manjary bolongam-biso bolongam-bato de tokony anaovana commission d'enquête hoe nisy inona ny akora nampiova le volamena ho lasa bolongam-biso bolongam-bato. Tokony anaovana commission d'enquête 73 kilo mivoaka fotsiny. Asana parlementaire zany ny député manadihady. Raha tany andafy tany io sahirana ny gouvernement hoe ao sy ny mpiasan'ny ladoany sy ny tsisa hoe ahoana ny fomba mahatafa voaka an'izany volamena 73 kilo zany ohatra. Zay le afaka mametraka question orale le face-à-face ao amin'ny palais fa tsy mba zaza, afaka mametraka question écrite amin'ny gouvernement ny député anankiray na ny député maromaro. Zany zavatra zany hoe misy eto Madagasikara. Atao ve le izy sa tsy atao. Ny fahatelo ny troisième casquette izay mampifanditra sy afen'ireo député aperinasa de ny fisian'le resaka développement local namany Michel Herbert. De ao ny loi 2015-024 zay mametraka mazava tsara ny antsona hoe fonds local de développement. Zay amin'ny article 3 new à loi 2015-024 de miteny hoe le député est le président du comité local de développement. Zany hoe ny député tsirairay zany de manana mitantana vola miaraka amin'ny solon-tenam-panjakana sy ny olom-boafidy eny amin'ny collectivité amin'ny alalan'ny siady 1 milliard 200 millions FMG isataona. De raha misy député roa zany anatina district anankiray de fois 2 zay zavatra zay. Hanaovana asa social, hanaovana développement local, fampandrosoana eny fotony. De moa ve raha alaiko fotsiny ny ao amin'ny premier arrondissement nampiasaina taiza ireo vola reo. Satria misy député roa ao, de ray député IRD, de ray député TIM. De tsy manavakavaka le lalàna fa mahazo mampiasa ny vola io daholo na ny député mpanohitra, na ny député indépendant, na ny député toerina. Na ny toerina moa zany ny ao anatiny antokony fitondram-panjakana. De mendrika n'io ambany tanàna zay tenenina ambany tanàna io ve le vovoka sy fotaka sy ny sisa. De misy député zany fa miala balasady na mbola tsy laniny de fa miala balasady tsy asana inge zany fa asan'ny ministre ny santé, asan'ny ministre ny travaux publics manao ny lalana tsy etompoko. Nomena vola ianareo misy teto-bola hampiasaina fa nataonareo nakaiza le izy fa ny olona noana. De nareo de tsy avoavidy ny vakinina ve zany 1 milliard zany, tsy avoavidy paracetamol. Mba homena ny olona marary ny rano maloto sy ny moka eny amin'ny faritra iva. De mba dinio ny fiainan'olona eny amin'ny faritra iva namana Michel Herbert satria za zao de mahafantatra au bout du doigt ny fijalian'olona eny ary manomboka tato faty nafatarako ny fijalian'olona de tsy mandany vola tsony. Tsy mirobaroba, tsy mividy whisky, tsy mamonjy karaoké, tsy mamonjy cabaret. Satria na vidina whisky 200 000 ariary de fa afahanao manome sakafo ankizy sy olon-dehibe be antitra maromaro. De tsy atao tsony le mirobaroba satria mahafantatra ny fijaliam-bahoaka ianao. Ianao ve mba nahita olona eny ambany tanàna eny amin'ny faritra iva
manao talon na mana misy arbera tsy afaka manao talon satria inona tetezakazo no andehanany ary ny tena mampalahelo de rehefa misy fahoriana sy fahafatesana malemy ny tetezakazo de tsy maintsy entina lakana kely aloha am'le rano maloto le razana zay vao manhazo tany tsara azo ibatana azy zay vao ampidizana anaty vatapaty ny olona bevoka efa niteneniko tao ny olona mpanao mariazy tsy maintsy any antranon'olona alohan'ny misolo akanjo zay vao mamonjy fiangonana mendrika ny samy malagasy ve zany zavatra zany na roanjato tsy foiko tsony ho landilaninana mana miselerabe satria ny vehivavy manano tena sy ny sahirany eny amin'ny faritra iva de maraina be izy mitady roanjato omenany zanany aloha satria ny vilia kely na mangahazo sy katsaky eny amoron-dalana de mahazo ny roanjato mba sakafon-janany zay izy vao mandeha manasa de hotriny tompoko ny karama manasa lamba anankiray 10 ilainy eny ambany tanàna sy neny amin'ny faritra iva reo koveta reo fa tsy kosa tsy ampy fotoana propaganda eny vao mizara azy ilainy ny zinga kely ilainy ny borosy ilainy ny savony satria zany ny fitadiavany zany ny fiainany eny amin'ny faritra no zany nanao voalohany de zavatra ataoko plaziangy eny ataon'ny sasany reo fa efa bolana 5 volana zany ho nanao asa sosialy nijery ny fahavoazany olony de mitady solution non tsy nisavasava fa malahelo ao za mihinana de malagasy mihinana ka sa mipetraka eny de kaona mo ny avitako any Madagasikara ray manontolo ohatrina ka ny karamako ary am'izao fotoana zao nge za fa efa nametra-pialana tamin'ny asa nataoko ny mana miselerabe de tsy mandray nininina tsony efa ny démissionna de olona tsotra nefa miezaka zay Paolo raha olona rivo hoe zay daholo ny olana eny ambany tanàna eny amin'ny bakartier rehefa tonga matoerana masolo mavoboaka tokoa hoe Paolo raha olona rivo zany iva daholo ve zay olana rehetra vahaiko ny olana satria matombo latsaka iny de hamaholany ary za rery no député assermenté za rery ny candidat député assermenté nanao serment de ny mifasandrazako nanao fiainanana teny mifasandrazako fiainanana de nanao fiainanana tao amin'ny baiboly de nanao serment amina Coran de sisy favoa vereo fa tsy amitaka ny olona fidy fa izy am'ireo candidat reo sy ny candidat ny mahasahanao an'izany satria efa nakany any vahoaka reo de tsatsatsony nitazoma baiboly mara mahasaha tsisy mahasahany zany reo ka marobe ny tolo-dalàna hatolotra ko efa voasoratra daholo ny akamaroany namany miselerabe fa miandry fotsiny ny fipetrahanao tsy mbazaza de fa zao kosa raha vahoaka miankina aminareo le izy fa raha mbola hiaina sy lalaovon'olona sala amin'ny filalaovana anareo 4 taona lasa zay misy ady tsy hita le vola miliara isa-taona tsy hita de anjaranareo safidy satria ny vatoko za samirery tsy halany ahy zany ny antsoko fa maro aloha ny tonga saina hatram'izao ary za de maniraka anareo vahoaka raha misy mizara koveta mizara vary mizara eny raha izy fa atsika reo fa voan'ny Alzheimer ny mpizara azy veritadidy nandritra ny 5 taona 10 taona fa am'izao fotoana zao vao niverina ny tadidiny fa tsy mety ny tsabo tany andafy tany de miverina ny tadidin-drizalahy de mahatsiary hoe hay misy olona mahantra eny amin'ny faritra iva hay misy olona mahantra eny amin'ny faritra avo ary zany nilatsahako amin'ny premier arrondissement io eo ihany nipetrahako efa ela be de eo ihany mahatany raha zaoko ny eto Antananarivo fa eo kosa le contraste hoe ny eny ambony sy ny eny ambany de samy mahantra daholo de mitovy daholo ny problème namany miselerabe ny problème eny ambony tsisy rano tsisy jiro ary samy mahantra daholo fa akoatran'ireo fanatika ihany no tsy tonga saina am'izao fotoana zao fa misy sasany efa tonga saina hoe Andriamanitra ve le olona mampitondra vesatra atsika am'izao le olom-boafidy aloha ny teneniko sy ny solom-bavavoaka efa nitondra teo sy ny hatram'izay fa tsika moa zany voalatsaka tsy fanaratsena olona le izy fanontanio fotsiny reo vahoaka reo hoe miadana sa tsy miadana ny aty ambany dibo-drano sady mipetraka amin'ny trano tsy zarizary zay fotsiny ny différence hoe mba tsara rafitra ny trano eny ambony fa misy kosa eny trano sase mipetraka amin'ny sase le olona de mampalahelo anao nge rehefa mandalo anao de manoteny le olona hoe zay nge tsy mila hazo président iny zay nge tsy mila tôly le fa mba hividiano sase zahay anaovanay trano satosy mitose de zay no navaotsika proposition na loi sur le logement lalàna mahakasika ny trano fonena nety Madagasikara satria tena mbola ratsy de ratsy oui aty ao aposiko ty ny tolo-dalàna sécurité sociale lalàna mipampianatra lalàna o
no mahay mamaky lalàna. Afaka mandrafitra lalàna de afaka manitsy lalàna ka izay efa nirafetiko zay de ny lalàna mahakasika ny fiainana ara-tsosialy voalohany. Io no mila petraka eto Madagasikara. Hoe ireo olona tsy mananinninona sy tsy anasa reo mba tokony misy vola miditra 100 000 ariary farafaharatsiny indemnité de chômage. Hanavotana azy zay ny antsona hoe sosialy inge. Ny sosialy tokony hantofa ny fanjakana amin'ny alalan'ny lalàna mibaribary ny fitsaboana ny olona. Le asa tokoa ve Paolo tsy misy ny Ny asany tsy misy. Isafidy asa sa Tsy misy ny asa. Tsy misy ny asa malahelo ngenao rehefa mitenen'ny olona hoe meo asa zahay. Zany mantsy ny zavatra nataoko fataon'ny zalaplazia. Sisy famakaka. Anjana mamboly de inona amboly amin'inona ianao? Fitaovana tsy misy. Masomboly tsy misy. Tany ambolenao tsy misy. Le tany misy ane tsy misy. Ary ianao zany fa manomboka mpaminany namana Monsieur le Rabert satria fantanao fa hanao tolo-dalàna mahakasika ny fananantany aho. Isika. Hoe mba hanamoramorana ny fizarana tany ho an'ny vahoaka malagasy ny fahazahoana tany. Sarotra amin'ny vahoaka malagasy mahazo tany fa mora ny mangalatra ny azy. fa ahoana raha resaka fananantany ihany ianao aiza ho aiza any anatin'le tolo-dalàna entinao ve hoe le tany tsy azo vahiny hividiana Zay anatiny. Ka noho ny fividianany vahiny tany inge de lasa objet convoité ny tany. Satria ny sinoa sy ny karana sy ny vazaha de mahasamy vidy tany amin'ny vola be. De nefa io tany io raha vao vidiny nanaova mody anaovana bain ampitahotika 99 ans. Tsy fa maty aby tsika biabiaby génération roa zany maty zay vao miverina migasy ny taniny. Raha tsy hoe mbola renouvelé zalandry mandeha 99 ans. Izy sy ny tanànany zany miliba am'le tany. Tokony tsy mahazo mividy tany eto fa manofa. Zay ny lalàna fa nisy zalahy tamin'ny 2007 tany nanova azy. Nisy mpitondra fanjakana teto nanova an'le lalàna hoe raha vao manana budget sahala am'izao hoe investisseur ho ny fatifatiny investisseur avy any manana 10 000 euros fotsiny de fa investisseur de fa afaka maka tany sy mividy tany sy manofa tany manao bay. Zany zavatra zany tokony ho ravana fa ny gasy aloha ny tokony liba amin'ny taniny eo. Zay ny lalàna faharoa sy ny fahatelo. Ny lalàna tokony atao de ny fahazahoan'ny gasy misitraka. Ny antsoina hoe fitrandrana ny arenakibon'ny tany. Izay napetran'Andriamanitra amin'ny sy ny razam-beny eto. Tadidizo namana Monsieur le Rabert fa mitovitovy taona tsika roa mbola zoka aloha anao. Fa kosa zao fotsiny zavatra telefona ny forcena ho an'ny gasy. Mandeana mamboly de nefa tsisy tany amboleny. De mandeana manjono nefa ny lakana ny sambony sinoa efa aloha mandroaka ny tsondro sy ny sisa. De mandeana miompy. De ny fiompiana moa la ny biby ny sasany mbola biby anaovana sangisangy io de misy mangalatra ny omby sy ny sisa mbola tsisy lalàna tety na mpitondra ny teny. Mety misy ny lalàna hoe mandeana mitrandraka arenakibon'ny tany. Nefa io ny mora mampanankarena atsika. Am'izao fotoana zao ny fanjakana fa mitsofoka ny anaty carrière. Nefa ny dikan'izany carrière zany tokony hatokana ho an'ny valala be mantra. Manao mikasika andreo le fitsandrana vaventy. Izy io misy mila équilibrena io zavatra io. Hoe grande mine sy ny petite mine sy tokony misy an'izany. Fa avy alao samy hitrandraka fa kosa manaraka ny norme environnementale isika ny resaka tontolo iainana. Zay zavatra zay tokony atety. Hay. Maninona moa zany samy manao daholo. Raha fa misy mampiasa engin de tokony fantarina hoe 4% ny zavatra alainao amin'ny engin nomenao ny vahoaka sy ny commune hitrandrahana ho azy io. Fa zay ny zavatra olana eto amin'ity Madagasikara ty tsy afaka manao ninninona ny vahoaka madinika. Nefa io mahita safira kely engenao raha fatao le izy tonga de milliardaire. Fa fady ho milliardaire angamba ny malagasy na tsy nateraka ho milliardaire. Fa nisy nahita cristal ngeza be ndray mandeha de sahala manambotra dahalo manambotra jiolany nanamborana azy. De tsy tatsony koa le cristal fa mety nanjavona koa. Satria misy cousin Jesosy eto afaka mampanjary volamena ho bolongam-bato de afaka mampanjary cristal ho rano na ho rivotra. De manjavona daholo ireny harena ngeza be. Zay hitan'ny olona tsy manatsiny de gadraina le olona tsy manatsiny nefa tsisy hadisoana chanceny herijikany nahitany an'le zavatra. Ka izay no itenenana eto hoe lalàna ny fosotra mampahatra atsika eto namana Monsieur le Rabert. Lalàna ny mampahatra ny vahoaka malagasy satria lalàna ny lovaina sy ny kopiena. Tamin'ny mpanjana tany izy io de mbola mivesatra amintsika eto izy io lalàna hamoana ny vahoaka malagasy. Hatram'izay karaha vao tsisy mba samikitika de lany andro. Lany andro, lany daty de tsy mifanaraka amin'ny fiainan'ny malagasy sy ny fihavanany. Izy manontolo, de akamaroany. Raha tsara lalàna isika
de tsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy fa samy mijery fotsiny ireo olona afaka nanolotra lalàna sy ny olona afaka nanao lalàna ampandany lalàna samy mijery fotsiny sy le zavatra mitoseny vahoaka tonga de mitose azy no natao fa zavatra misafosafo zavatra superficiel de io tsy fanarahana ny lalàna io koa de mbola miteraka zavatra manahirana eto Madagasikara raha tsy teny aho anatin'izao talohan'ny fampelezakevitra sy anatin'izao fampelezakevitra zao betsaka loatra ny tsy fanarahan-dalàna namana Monsieur Albert ary ny candidat efa raraina misy angeny loi organique 2018-008 portant régime général des élections et référendum manomboka amin'ny article 55, 56, 57, 58 de daholo ny interdit rehetra zao tsy azo atao zao tsy azo atao fa ataondry zalahy tsy azo atao ohatra manao propagande any am-piangonana de jereo ny sasany amin'ny Facebook eo miaraka amin'ny pasteur any am-piangonana any miaraka amin'ny jumopera sy masera maka sary hoe nahazo tsodrano hono enareo reny ngany nahazo tsodrano amin'Andriamanitra fa zay koa tsy atoronay io ny sarin'Andriamanitra nanome tsodrano anay hilatsaka amin'ity zavatra ty ny tena loza de zao sarina filoham-pirenena taloha sy filoham-pirenena aperinasa akanjona filoham-pirenena aperinasa no entina manao fampelezakevitra am'izao de ino ny fiheverantsika an'izany tokony disqualifienge ny candidat manao an'izany satria tsy fifidianana filoham-pirenena ty ka akanjona filoham-pirenena no entinao hi-influencena ny soan'olona zavatra tsy azo atao tsy azo atao ny manao inauguration mandritra ny fampelezakevitra fa manao ry zalahy ary mitety faritany mitety faritra ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao misy lara-pamena tokoa sa tsisy fameny zany sanke zao ohatra hoe mba sambany tonga eto Madagasikara zany hoe bloc opératoire fandidina fo zany zay tena manahirana de maninona tsy maintsy miaro fampelezakevitra vita zany vo azo tena zay le olana maninona sy natolotra hatra am'izay le izy zay vao tonga de mendrasa fotoana kosa fa ny lalàna mihitsy anie hitsakitsaina le lalàna misy non afaka tonga de omenao aloha io fa tsy atolotranao fomba ofisialy amriana vahoaka nga sy miasa io raha sy atoronao omeno ity aloha présentena aloha ny candidat tena mbola manana influence mihitsy misy influence zany ny trafic d'influence zany tsy haiko fa interdit rehefa interdit par la loi de tsy azo atao rehefa tsakana ny lalàna de tsy atao le izy zay moa de miandro amin'ny premier arrondissement hoe tonga avao moa hanolotra candidat aho fa de zay koa de miakatra amin'ny estrade iny miaraka amin'ny vahoaka anay marobe de samy meo sodrano de samy présente eo aza manandrakandrana hanolotra candidat ao amin'ny premier arrondissement fa hafa candidat sasany reo mody wa io de tsy miteny de zao ny tena loza ao amin'ny premier arrondissement misy sefoky tany tena manao maio manao ny akanjon'ireo olona reo de miteny mikabary mampandany candidat mba afantanareo sefoky tany sasatsasany io ve fa azo tolina ianareo mba fantatrareo ve fa mandika lalam-pandrena sy mandika lalàna anareo satria solo tena mpanjakana eny fotony ary ny tena loza 4e agent reo araka ny texte 4e agent ny CENI ny sefoky tany sy ny secrétaire ato ny sary marobe aminay ato de mizany zany mandinika enina ny candidat ao amin'ny premier arrondissement na amin'ny Monsieur Albert fa sisy mitory dikan'izay zany misy candidat reo manao alliance contre nature efa fantapantatra le izy hoe samy mitazo ny siège sika tamin'ny taloha teo ihany tsika sisy an'izany tsony eto sisy antoko lehibe zany hitazona an'io foana fa nareo tsy Andriamanitra sy anareo ny tanàna eto fa samy milatsaka atsika de ry zareo ndray mitabataba ny disqualification ny olona sy nanao hadisoana de ny sasany moa ny sarina président aloha no atao amin'ny afisy de ino ny dikan'izay aminao namany Monsieur Albert sariny président kehitriny apetraka amin'ny afisy hanaovana propagande de ny t-shirt ny sy ny le boboma le lavalava eo ireo zany mizaraina zay de tsy anaiky anio fa rapitso ao de hanatitra izahay sy ny ekipa hanatitra fitoriana eny amin'ny HCC de hitanay eo ndray hoe azo raisina fa tsy mitombona hafa ny taloha efa nomanina ihatra am'izay ty zavatra filatsahana ty tompoko ary zay tsy anaiky sy horohoro an'izaniza zay tsy ampitahoroniza anefa naratsoa hono manjavona ny vadina candidat aza tao aty aminay aza tao aty de zany andriamatao foloha miresaka aminao fotsiny aho hoe atakalinao ny reto candidat-nao mandika lalàna reto ve ny toeranao mahafolohanao satria hitarika savorovoro eto Madagasikara le fandikan-dalàna hitarika savorovoro averiko hitarika savorovoro zao zay tokoa ve ny antom-pilatsana hoe isika rehetra miaraka amin'ny andro manina ny ekena tokoa zany tany aloha zay ny tsy fantako tam'za mbola tsy nilatsaka zay
raha ohatra ka izy miteny hoe isika rehetra miaraka amin'ny tsy fantako de tsy dirako aloha fa le fizarana t-shirt sy ny fanaovana t-shirt anatina campagne de mandika lalàna izy ny fanaovana inauguration de fandikan-dalàna zany de tsekena na inona ny hataonareo de sisy matahotra anareo eto vahoaka ny ao farana eo za zao fa nitadiny Andriamanitra ny antson'Andriamanitra maly hoe ndao Andriamanitra mba akasary sasy matahotra ninona inona moa ny hafa matoky teny non ataho non misy interférence kosa tsy ara-drariny zany tsy manara-dalàna rehefa tsy manara-dalàna namany misy ranibera de tenenina hoe tsy manara-dalàna azazatra an'izany tsika ny Andriamanitra riany tsy azo valiana raha fa mamono atsika sy ninona eto fa raha itsika mijoro ijoroana arao masony azy zany fa matoa za miteny eto za mahay lalàna sady olona hanao lalàna ve no handika lalàna eto de tsy mety zany namana Michel Rarbera tsekena tsony hadalan'ireo kandida sy kandidaty no manaiky an'izany fa za tsy manaiky matoa hanatitra ny fitoriana any MCC de tsekeko ahoana moa ny ahafahako hiaro hisy olo vavany vahoaka malagasy namana Michel Rarbera raha ny zavatra mahakasika ny filatsahako no tsy ijoroako sahady fa misy kandida mpiasara velatsy sady piso lelaka de misy miteny ipolo io mbola irimara ihany sy ny TGV ihany TGV aho hitory TGV irimara ve za hitory ny tsy fanarahan-dalàna ataony irimara tsy ny valiny io fa samy misotro ny aleoko maty indépendant maleo tena ary hiaro ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra tsy mety intsony ny joroany eto hafa za mbola directeur ina affaire hafa satria directeur anao de manana obligation de réserve hono fa raha fa député sy olom-bavam-bahoaka averinareo daholo ny tanin'olona nangalarinareo io réseau-nareo ravanay mijaly loatra ny malagasy mifangalarana tany eto za rery no mijoro nefa misy sy olom-bavam-bahoaka perinasa angeto zany daholo angely lalàna manjavojavo maninona ka tsy mametra-pialana daholo ny député reo mbola mbo député ianao milaza teo hoe tsy misy zavatra mifanohitra ianao ve manaiky tokoa hoe misy olom-bavam-bahoaka mpanara-maso mpanatanteraka zany mihitsy fianareo koa de lasa mpitatam-bola koa raha ohatra tony ekenao ve hoe mpitatam-bola ianao raha fa tonga rehefa ravana le lalàna de ravao abroseo zay io loka raha marobe za rery ngany haravany zany disposition sy resaka mahavola azy fa ny fahafahana sy olom-bavam-bahoaka mahafantatra ny fahasaranam-bahoaka hampiasa an'le vola raha tsy hampiasaina ho an'ny vahoaka le vola aleo ravao le siady sy hitako ny ilana azy fa raha zany mitantana an'io de averiko amin'ny vahoaka agny satria hitako loatra ny fahantranin'le olona hitako loatra ny fahasahiranan'le olona zay no amizao ka zay ny lalàna depuis 2015 io depuis 2015 nandagnina zany loi 2015 024 zany portant comité local de développement sika 2024 zao zay vao milatsaka efa nanaovanay critique ange zavatra io fa zao mitenen'ny sasany efa droit akio fa azo abrosena amin'ny alalana lalàna io fa kosa za tsy matokony exécutif atsony nohon zao fahantrany vahoaka zao tsy matokony re faritra tsy matokony commune satria tsy mahavita ny asany asa tokony ataony commune ange zany zavatra ataona iny ampanaovina ny député zany hoe développement local ino man tokony idirany député amin'ny développement local raha miasa ny commune rehetra eto Madagasikara raha miasa ny faritra rehetra eto Madagasikara zay matsy ny structure locale de développement ny région sy ny commune de za de miteny aminareo se fokotany tsy lehibe nareo reo candidat reo ary tokony ho izy efa ministre démissionnaire reo misy hôtel lehibe aty fa tsy teneniko sady hanahirana navory-tany regny tsy fokotany maly 420 tam'ireo premier arrondissement reo de maninona zany tsy avory koa ny deuxième arrondissement sy ny troisième sy ny quatrième sy ny sixième sy ny cinquième tsy avorinareo am'le hôtel be nareo fa ny premier arrondissement ihany ohatrany maheno zay efa misy fokotany abrosena hony satria sendra nanaiky le tetezana namboarinay ny antony namboarako ny tetezana ngeka mijaly ny olo le misy vehivavy bevoka mianjera de maty sur le coup misy akizy mianatra mianjera anatin'ny rano de lena miaraka amin'ny kaheny de izy ny tokony anao zany ny commune rehefa tsy ataony commune ny lalakely sy ny tetezana de tsy maintsy atao izay ny ilaina an'le siady hanaovana ny social mbahoaka raha za mitantana ny siady io mihina mizara vary indroa le 15 30 sady mpanara-maso mpitatana
Fa inte lalana misy zay ka lalana misy lalana misy zay maninona moa sabrosena le lalana namana misy rebera sa raha tonga zay zany napia andraso aloha raha tonga zay zany napiasa le vola tena homena ny vahoaka satria zay fa niozona fa tsy angalatra de ho ravana ndray zany le lalana satria tena mety fa raha mbola lalana sy abrosé io de mbola lalana manakery zay nge le dikan'le lalana namana misy rebera ka miverina oui mafana misy na tevitra miverina atsika amle tsy fanarandalana ataon'za le zalahy reo hitory zahay ACC de miaraka amin'ny sady io miaraka amin'inona de avy teo koa mbolo torina penalement ireo seho fokotany reo satria misy zavatra tsy mazavazava anatin'io ny seho fokotany miseho manao t-shirt sy polo sy teneniko ny lokony de mitazona micro io ny candidatsika de fidio marobe ny secrétaire marobe zany hitanay teny andota penaka ta 2-3 hitanay eny ambony eny amparobe sy ny sisa anananay ny sary ataonay anannexe amle fitoriana apetraka marapitso amin'ny ACC mitoria daholo le candidat sasany fa matoa sasany tsy mitory mety fa voavidimbola io ary mety nareo ihany kely zany le candidat ao ambadimbadika ao fa manao intox nareo hoe ripolo de TGV ihany sy ny irmara ihany irmara avy aho hitory an'izao hiteniny tsy fanarahan-dalàna zao ataon'ireo koa candidat rehetra zao ankoatran'izay ny fandrovitany afisy ny afisy-na ihany mivatana va io mo tsy maninona fa tsy voarovitra nareo ny fony vahoaka tsy ho tapaka nareo ny antenne nyty antsiva ty tenenako androany ty raha tsy hoe hianaka any ambony any nareo de tapahana aloha mba tsy ho heninareo ny feoko de manomboka am'izao zay hijoro ary efa mijoro siariny vahoaka sy niarin'olona mifidy anay fa raha vao misy fanarahan-dalàna eto amty Madagasikara ty de tsy akena fa asakasakin'ze hanao sacrifice ny fiainany sy ny maha-président azy amina candidat fa fantatra fa tsy tiany vahoaka forcena fotsiny ekenareo malagasy ve ny fatapana jiro ekenareo ve ny matsaka manomboka ny tontolon'andro na ambadika ny tontolon'andro amle resaka pompy zany ny zavatra efa ataonay namana Michel Rarbera mandoa vola amy karamanay zay ny tahirizina sy ny vidin'ny varinay sy ny vidin'ny trondronay de atao une semaine aloha gratuit ny fatsakana eny amy pompy eny de faly ny vahoaka tokony fanjakana manao non fa taloha io fa taloha fa misy manao plazy ao manaraka ny zavatra ataoko ny zavatra ataonay zay zay ny zavatra tsara nge raha samy manao an'izay daholo zao ny candidat enina de vokany ny vahoaka de mahazo cobra ny olona vidy cobra sika satria nanelakelatra anao miraitsy ny tsindronazy sy ny tsisa ny fahazavana éclairage public zany asan'ny commune zany ho sahirana amin'olona ianao raha miteneny zany maro ny olona miferitsainy amhaizina fa mbola tsy niteny mbola tsy niditra tany tena mifokotany tena couloir de la mort anao de mahazo miteneny zany nisy cobra nijaraina tany tsy ampy tsy mahenika ny olona na ny potony jirama sisy de raha mbola te hiainany zany nareo vaoka de velo amin'io de fidio ndray mandeha reo de na ny fahadiovana ny resaka osy namana Michel Rarbera reo olona reo nge tsy manana WC de manao maloto izy de ataony anaty bidon jaune de maraina be izy manatitra azy de atondraka iza atondraka eny amy lakan-drano ihany atondraka eny amy tatatra de rehefa tonga ny orana de mivaingana io zavatra io de miverina any an-trano misy olona tena miainany tokony tsy iainany tsony eto Madagasikara noho ny tsy fisiany lalàna mametraka an'izany fitovizana zany mitodika aminareo fonctionnaire za tsy miteny aminareo manaova propagande miaraka aminay fa tsy fikitiana an'io grille indiciaire io de zava-doza hoatsika io mila alignena ny grille indiciaire amin'ny alala raha tsy hanao ny gouvernement de hanao proposition de loi izahay de mba hijery ny karama farany ambany aty amy privé namana Michel Rarbera de hijery ny asa rehetra ny fiarian'olona rehetra mila jerena am'izay na ny mpandrosoka posiposy eneka asa io misy retraite vereo ny retraite eto Madagasikara no farany ambany indrindra eran'izao tontolo zao de mila manao proposer loi sika sur la retraite fa maninona kay ny retraité no telo volana izy vao mandray le pension fa maninona raha atao isam-bolana de 2 mois zany izy tsy mihinan-kanina de 3e mois zany izy vao mihinan-kanina izany mahatonga ny be antitra malagasy ho marefo satria 3 mois ny pension ny any andafy tompoko mahatonga ny io rangava za tonga amitsika ty manambady sipakely retraite izy vao manan-karena ny vazaha tsika gasy mifanohitra am'izay maro be ny zavatra azo tenenina sy ny lalàna proposé nefa voasoratra namany Michel Rarbera fa kosa za de miteny amy senisy ny ACC ataovy zay madio sy anareo sefokotany sasatsasany io ataovy zay madio fa za sy mitovy amin'ny olona anaovanareo blague io
fa matoa zay milatsaka fa vita calcul daholo ny zavatra rehetra namana misy rabera fantanay ny vahoaka fa tianay mafy ny stratégie ataonay fa tsy mety tsony ny fizalian'ny vahoaka matsaka mandavana amboa maraina veranga mbola misy olona matsaka rano mandahatra pompe mandahatra bidon mandahatra soa eraky ny ty tapitanetiny Madagasikara ty indrindra amin'ny premier arrondissement de sisy mijery am'zay ny zanak'olona tsy mianatra sy manana copie zany zavatra zany vitan'ireo siady reo zany ny cantine scolaire azo atao zany resaka dispensaire fa ny contact dispensaire zay hoe zay marary tonga de tsabolo fampihevanay le izy rehefa tonga ny siady de tsaboina maimaimpona reo vahoaka reo marobe ny tokony atao fa ny olana de zao ireo sy nahavita reo mbola isisika te hipetraka eo ihany na de sy nahavita ninina sy hoe manaratsy azy reo ao fa antaniny vahoaka hoe miadana venareo sa sy miadana de sy andalovando aza mandalondaly eny aminay ho iaho hanoronorotra candidat eny rasany hoanay vahoaka zay fotsiny de atsaharo am'izay manomboka an'izao satria ny anay eny ambany tanàna eny rehefa zay ny tianareo VVS ny fiainanay any vola vady sakafo zay fotsiny meon'ny olona reto anay tsy fetsifetsy re olona fa nitatana siady milliard de milliard reto na de anatin'ny campagne maninona ke raha averinareo zaraina ny vola ividianinareo vary reo olona reo mba hafalifaly azy rehefa hadininareo mandritra ny 5 taona 10 taona fa maninona de mbola tsy tonga saina hoe zany engeny ny zavatra tadiavan'ny vahoaka maninona tsy miverina makeny de zareo haingakangana le volana primina nandritra ny 5 taona sy ny 10 taona sy ny fantako 4 taona fa tokony naverina any amin'ny vahoaka amin'izay fampandrosoany fotony zay ny volany siady 1 milliard 200 millions fe am'izay de ny mampalahelo de zao ny hadalana nataon'ireo olona lanim-bahoaka teo aloha de lasenao zany tsy atikisan'le vahoaka anao olom-baovao tena te hanova zavatra eto am'ty tanàna ty hoe sao de manao tony anina non tsy mitovy ny olona niteraka anay tsy mitovy ny engagement ireo olona reo de tsy niniana tamin'ny fasandrazany tsy niniana tamin'ny baiboly tsy niniana tamin'ny coran de afaka mangalatra zay nena kitapo latsaka de verinay mitompony na fanjaitra latsaka za verinay satria zay ninianaka de ny tatao keka tompoko mila ovany lalana mahakasika ny concurrence io marobe loatra le monopole leto vesaratsika hetra ny orinasa rehetra sy ny mpandraha raha de maty le izy zany daholo mifidiana ahiny ianareo numéro 3 ianareo mpandraha raha rehetra ianareo fonctionnaire sy ianareo vahoaka zay mijaly satria hanova zavatra atsika rehefa tsy anao ny gouvernement de manolotra lalàna atsika hadalany député zay lany eo ny tsy hahanaraka ny tolo-dalàna tolotra satria zavatra mahakasika ny vahoaka rehetra ny fotoantsika fa somary lasalasa be ny fotoanantsika Paulo Emilio ara fidirana kosa atsika to efa somary efa amin'ny 20 minitra latsaka kely fa tonga de fantako ny tianao ndao tsika anova zay ny hafatra farany ndao tsika anova fa tapitra hatreto ny fisiana resaka tike sy ny carnet sy ny carte hafahafa satria namana misy rabera zay tsy manana an'ireny de tsy mahazo vary tsy mahazo jiro tsy mahazo zay tokony ho azy tsy mahazo menaka tsy mety zany zavatra sahala am'zany fa ny anay rehefa mizara zavatra de ho an'ny vahoaka malagasy rehetra fa tsisy antoko tsisy ninina tsisy ninaka misoratanarana atsika de mandatsaha vato numéro 3 fa tapitra hatreo ny fanavakavahana tsisy tsony ny mainty tsisy tsony ny fotsy tsisy tsony ny ambony tanàna sy ny ambony ambany tanàna fa malagasy ray manontolo rehefa samy noana de zareo zavatra rehefa samy maizina de zareo jiro rehefa samy te ho saboina de antina andopitaly maimaimpona rehefa samy amboarana lalana de amboarina ataotsika béton daholo ny lalahazo rehetra reo satria tsy afaka manao talon nareo sika eny ambany tanàna fa ry zareo ambony tanàna ihany sisa de atsaharo ny candidat sasany fitenenanareo hoe andevo ny olona miaraka aminay sy mainty fa tsy ekeny lalam-panorenana zany ary zany no ametranay fitorianany amasese hoe tsy andevo reo fa mahantra sady mainty mitovy aminay black americanina zany izy tsy maniry teo Jordan izy tsy maniry teo Dikembe Mutombo raha baskety mainty ny olona fiodirany io manga moa zany fitenenana azy fa mampalahelo zany namana monsieur le maire hoe ny miaraka aminy hony de andevo tsy andevonareo reo fa olona mahantra ary aza mifanaonaony zany mahantra reo mainty ny fivodirany mainty mitovy aminay black zay fa tsy andevonareo zany ka oka zany tsy asinany zany tsolo fa lasa mampisarabazana ny vahoaka ny candidat sasatsasany ka tsy mety zay de makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy